Salamy! Tsy veranjary eto amin'ny Radrika, pejin'ny tontolo ambanivohitra, ny sehatra ny fampianarana izay isan'ny fototra ny fandrosoana. Sao tsy fantatsika fa misy tetikasa maro natokana ho an'ny sekoly eny ambanivohitra. Androany dia isika hiaraka amin'ny sampan-draharaha misahana ny tantsorika sy fanaraha-maso eny anivon'ny sekoly na ny service de l'encadrement scolaire et de l'inspection pédagogique. Ho any amin'ny ZAP Ambohimangakely isika dia ho anivon'ny EPP anankitelo dia ny EPP Ambohimangakely, ny EPP Tsarahasina ary ny EPP Antanambao. Ny antony idian'ny fotony dia hanampy sy hanome tantsorika ireo mpanabe mba hanana ny faharisiana amin'ny fanomezana aina ny fampianarana an-dakilasy. Tafiditra anatin'izany tantsorika izany ny fanaovana asa tanana izay foroina amin'ny akora misy eo an-tsekoly sy eo an-toerana ihany. Izany ilay voalaza amin'ny teny frantsay hoe optimisation des ressources locales. Ohatra amin'izany ny voninkazo, ny ravinkazo maina na ny voamaina. Eo koa ny taratasy, ireny taratasy efa niasa ireny izay afaka ampiasaina amin'ny asa tanana. Izany rehetra izany dia mahavita carte postale ohatra, afaka ampiasaina ireo rehefa taom-baovao na tontona hafa andefasana firarian-tsoa. Tafiditra ao anatin'izany tantsorika izany ihany koa ny fampiasana vatana amin'ny alalan'ny dia, eo koa ny hira, ary eny anelanelany eny ny asa an-tarika na asa mampisaina ilay lazaina amin'ny teny frantsay hoe activité intellectuelle. Tsara marihana fa ny fandimbiasan'ny karazan-daasa dia miteraka risiko be dia be na ho an'ny mpianatra na ho an'ny mpanabe. Izao tantsorika izao no natao dia satria mifanaraka tokoa amin'ny fiainan'ny sekoly any ambanivohitra noho ny fanan'izy ireo tokotany malalaka be ohatra. Azo atao tsara noho izany manatanteraka lahasa eny an-tokotany toy izao hitantsika izao, ary tsy voafetrandrindrina efatra ny asa fanabeazana sy ny fampianarana. Tsara ho fantatsika mpampianatra eny ambanivohitra ny tantsorika toy izao, sao ilayntsika sy afaka sitrantsika ihany koa. Marihina fa ny sekoly amin'ny faritra manodidina Antananarivo sy ny ambanivohitra no afaka misitraka an'itony tantsorika itony. Dia hizaran-tsaika efa mahafinaritra eo amin'ny sehatra ny fampianarana eny ambanivohitra koa ve ianao? Aza misalasala mandefa hafatra aminay dia ho zaraintsika ampitiavana eto izany.